Araka ny lalàna mifehy dia misy ny sazy ampiarina amin'ireo tompona andraikitra samihafa eto amin'ny firenena tsy mbola ndroso tamin'ny fanambaram-pananana ary tsy manana eritreritra ny roso amin'izany mihitsy. Ny ampahefan'izy ireo tokoa mantsy dia mbola tsy nahatanteraka izany ary misy hatrany ny fampatsahivana atao amin'ireo tompona andraiki-mpanjakana reo. Ny 400 ny tompona andraikitra voatondro ny lalàna fa tokony manao fanambaram-pananana no tsy nanatanteraka izany ny taona 2024 raha nitatitra ny Bianco. Raha tompona andraikitra 307 ny tokony hanao fanambaram-pananana tamin'ny taon-dasa dia ny 775 ihany nanatanteraka izany. Mampatsiahy ary mampafantatra amin'ny alalan'ny vaditany ny Bianco fa tompona andraikitra ambony amin'ny firenena dia ny mpikambana amin'ny gouvernemanta, solombavam-bahoaka, tompona andraikitra ambony eo amin'ny sampandra-ara-panjakana samihafa no tokony manao fanambaram-pananana ary roso amin'ny fanenjehana amin'ny Bianco ho an'izay tsy manatanteraka izany. Ny anay eto amin'ny Bianco raha ny andraikitray dia ny fanazavana, fanentanana an'ireo olona izay voalaza lalàna tokony hanao an'ilay fanambarana ary fanamorana ny fanatanterahana izy ireo an'izay fanatanterahany fanambaram-pananana izay amin'ny alalan'ny fanapariahana ho any ampelantanan'izy ireo ny imprimé tokony ahafahana manao an'izay sy ny fanatonanay any amin'ireo sehatra asa-panjakan'ireo mangataka na mitaky ary mametraka ny fomba andefasany azy mankaty aminay amin'ny fomba moramora kokoa. Fanapetrahana fametrahana ihany koa ny anatin'ny sitiny rao ny imprimé fanaovana ny fanambaram-pananana mba ahafahan'ny olom-pirenena izay voalaza lalàna tokony hanao an'izany manao an'ilay fanambaram-pananana mankaty aminay. Mba ahafahana mampiatra ny lalàna dia misy pitsipitsy ny voalaza ny lalàna io mikasika ny fanatanterahana an'izay. Dia ao moa zany ny fampatsiahivana amin'ny fomba tsotra izay atao any amin'ilay olona voalaza ny lalàna tokony hanao. Io fampatsiahivana io nanomboka tamin'ity taon'ity dia efa nanao zahay ary efa nanaparitaka an'izany tany amin'ireo olona voalaza ny lalàna tokony hanao kanefa mbola tsy nahatanteraka an'izay adidy amanandraiky amin'izay. Efa tonga tany ampelantanan'izy ireo tany amin'ny fiandohan'ity taon'ity izay fampatsiahivana tsotra izay na rappel par voie administrative. Miaorinan'izay rehefa nanaovana an'izay ilay tompona andraikitra kanefa mbola tsy nanatanteraka ny adidiny dia miroso ndraiky io zahay amin'ny fampatsiahivana amin'ny alalan'ny lalàna rappel par voie extrajudiciaire mba ahafahana mampiatra ny lalàna rehefa avy eo raha tahiny na raha sanatrika mbola tsy manatanteraka ny adidiny ihany ilay olom-pirenena voalaza ny lalàna tokony hanao fanambaram-pananana. Nosoritan'ny Bianco fa na ireo ny tanandraikitra nandritra ny taona 2024 kanefa tsy nanao fanambaram-pananana dia tafiditra amin'ny olona takian'ny Bianco natotosa fanambaram-pananana ary azo enjehana ara-pitsarana raha tsy mahavita izany.